manarahaba ny mpakafy fandaharana rehetra safinia miaraka amin'ny CFP-nia miaraka amin'ny nahandro indray miaraka aminareo amin'izao fotoana izao mba hitondra recette hitondra fampiofanana ihany koa ary hitondra karazana sakafo kely ho antsika indray. Ny fampiofanana izay entiko androany dia ny antsoina hoe œuf brouillé, izany hoe andrahoana kely miaraka amin'ny beurre ny atody dia atao tsy masaka tsara hatramin'ny farany. Izay fomba fahandro izay zany dia mila tandremana, izany hoe 3/4 fahamasahana zany no atao amin'izay œuf brouillé zay. Inona avy arany ny zavatra ilayntsika rehefa hanamboatra brioche aux œufs brouillés. Mila zany brioche lotsika, mety foana rehefa karazana mofo kely brioche ohatran'izao. Dia mila koa tsika atody satria amin'ny œuf brouillé anazy zany dia mila atody anankiroa tsika, dia mila ciboulette, dia asiantsika salady hipresententsika anazy. Mila ihany koa tsika viande hachée efa avy nisotena ty ataontsika farce ao anatin'ilay brioche, ary mila beurre ihany koa. Izay zany ny zavatra ilaina. Alaintsika zany ny atody dia kapokapohantsika ao anaty récipient anankiray. Ohatran'ilay hoe andehanao omelette reny, vakina zany izy dia vatena na kapokapohana fourchette, mety ihany koa na fouillé. Dia alaintsika izy dia kapohana ohatr'izao. Tonga dia asiantsika sira avy hatrany izy izay sira sahazany tian'ilay olona mihinana azy. Azo asiana poivre ihany koa ho an'izay tia poivre. Ho an'ny atody anankiroa zao dia militsika beurre eo amin'ny 2 sotro sy tapany eo. Mety foana zany izay beurre ampiasaintsika. Maka zany beurre ohatran'iny iray zay dia ampitsika tapany kely eo izy. Nataoko avy hatrany atao anatin'ity lapoaly ity le beurre ao. Rehefa vita zay dia velomintsika ny afo. Rehefa manomboka somary lasa mousse na mandroatra io beurre io dia arotsakitsika ny atody voakapoka na ny œuf battu. Mila mahay tsara fotsiny zany mijery an'izay hoe ohatry ny ahoana ny fahamasahana izay izay hoe 3/4 fahamasahana tanteraka zany, zany hoe ny 1/4 zany tsy masaka. Ohatr'izay moa zany ny fomba fiteny anazy fa tsy hiavaka izy akory hoe tia ny 1/4 tsy masaka dia tia ny 3/4 masaka, fa mba hita fotsiny hoe tsy masaka tanteraka ilay atody. Efa manomboka mimitsonika le beurre tsy avela angotraka. Afo feu doux na afo malefaka. Raha mihoatra amin'ny hoe manao omelette zany ilay izy dia izy tournena na ahodikodina zany ilay atody, fa tsy hoe vakina dia tonga dia apetraka eo ambonin'ilay beurre dia lasa ohatry ny omelette. Tsy izay ilay izy fa ianao mandrotsaka anazy iny zany dia afo malefaka izy na feu doux dia tournena ahodikodina 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 foana zany izay ilay izy. Efa manomboka mitady ho lasa mousse izy dia efa miomantsika andraraka an'ilay œuf battu. Izy zany izy zao le somary efa lasa misy an'ireny mousse ireny, fa nalako moa izy dia mijanona indray le mousse dia arotsaka. Tsy avela mangotraka zany dia ahodikodina.
ahodikodina tsy miala ny tanana, masaka ny 3/4 somary alako kely satria le afo mbola mafana be efa ohatra zao zao izy ato ohatran'io mbola toizana kely fa mbola ny atsasany zay masaka fa mbola tsy ny 3/4 zany hoe atsofoka any anatin'le atody mihitsy zany le beurre fa tsy nahandro anazy fotsiny, zay zany le œuf brouillé. Efa tsy miavaka tsony le beurre kely sisa lasa karazana sauce zany izy eto fa tsy omelette akory. Zao ohatr'izao zany lasa sauce ohatr'izao zany lay atodintsika fa tsy natao omelette. Ny beurre zany dia lasa natonga anazy ho lasa sauce fa tsy nanendasana anazy ho lasa omelette. Zany hoe ny fomba fahandro fotsiny zany dia fahazahoana zavatra vaovao, dia raha vao tsy notsika ny hafa dia mbola tourné-ko foana izy, tourné-ko foana ahodikodina. Zay zao le hoe hita mihitsy hoe misy hita hoe mbola misy mantamanta zany le un quart mantamanta. Sauce izy zany lasa somary sauce. Zay efa nangatsika zay le lapoaly efa tsy manamasaka tsony fa efa mijanona ho lasa sauce zany lay atody. Belako rano izy aloha fa nomana ny brioche tsika. Alaina amin'izay le brioche dia tapahintsika ny lohany. Tapahintsika ohatr'izao ny lohany azo atao hoe mbola grillena indray mandeha izy dia alahintsika le miety ao anatiny mba asiana an'ilay farce. Misy lavaka ohatr'izao zany izy dia apetrakintsika eto ihany avy eo dia atao toy izay koa le anankiray, alana le satrony dia alana ihany koa lay nofony ao anatiny. Rehefa vita ohatr'izao izy mbola azontsika grillena kely any anaty afo anaty lafaoro any dia lasa mafimafy amin'izay lay le brioche tsika. Rehefa vita zay dia asiantsika salady atao décoration hipetrahany. Hipresententsika anazy azo hohanina ihany koa iny iny salady iny azo hohanina ihany koa. Iny zany le brioche iray dia ty le brioche iray, ny salady zany eo akaiky eo ohatran'izao. Dia nalaintsika ilay potikena na viande hachée efa sautena dia chargentsika ao anatiny ao. Atsofoka ao anatin'ilay brioche ao zany. Tsy maninona izy na sendra misy milatsaka kely any ivelany eny hamantarana ihany koa hoe izay mihitsy ilay décoration. Rehefa vita izay dia raisintsika amin'izay ilay sauce dia ararakitsika eo ambony. Somary matafy ty matsiro matsiro be avela iraraka mihitsiny, tsy maninona, avela iraraka mihitsiny dia apetrakitsika eo amboniny eo afaka alaintsika amin'izay lay tongolo maintso izay ho ataontsika haingony.
ty koa zany a afaka asiana kely eo amboniny a ambonin'le satrony eo zany a asitsika an'ilay saosy any a hoanina mafana moa izy zany no tena tsara dia sy izy tapatapahantsika ny vert amin'ilay ciboulette dia ararakitsika eo amboniny a ohatr'izao mbola azo ampiana saosy eo amin'ilay salady dia toy izay indray a ilay a brioche aux œufs brouillés a miova kely tsy mbola mety efa misy zatra fa mety mbola nisy vaovao taminareo hoe misy saosy hafa zany a azo atao amin'ny atody ihany a tsy voatery atao œuf dur a tsy voatery ihany koa atao mayonnaise foana fa afaka atao a œuf brouillé izy ity moa zany a dia azo atao entrée chaude zany hoe i saosiny iny a afaka atao izy vao mafana zany ny aroso a afaka atao goûter ihany koa izy tsy maninona izay indray raha ny fandarantsika dia mahazo toa mamerina dia amin'ny manaraka indray